Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Ho halan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra io izay voasoratra any amin'ny Marka 7:20 ary dia Jesosy no niteny azy tamin'ny mpianany rehefa nampiomana azy ireo izy ny amin'ny zavatra hitranga any aorianany vokatry ny fitoriana izy ireo ny filazantsara sy ny fijoroana izy ireo ho vavolombelon'i Kristy, izay ilay hoe mahampanara-dian'i Kristy izay zany dia hisy fankahalana be dia be mihitsy ao ambadik'izay. Ary ambarany eo moa amin'ny 5 dia efa niteny izy manao hoe mety ho kapohany ianareo izy, mety ho atolotra eo anatrehana manam-pahefana samihafa tahaka ny hoe ny sinedriona, ny mpanapaka, ny mpanjaka noho ny anarako izy, noho ny amiko. Zany hoe le fijoroana zany hoe izahay dia mitory an'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty dia izavatra samihafa iseho tahaka an'izany. Ary tanteraka mihitsy zany raha mijery ny Asan'ny Apôstôly 4 fa ripetera dia nosamborina mihitsy dia natolotra teo anatrehan'ny sinedriona, teo anatrehan'ny manam-pahefana samihafa no tsaraina. Izay midika hoe atolotra. Ary rehefa jerevantsika arany eo amin'ny 20 dia hoy Jesosy manao hoe ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahy iny ho amin'ny fahafatesana. Jereva zany mpianakavy ihany zany, olona akaiky anao ihany zany, rahalahinao ihany zany no hanolotra anao ho amin'ny fahafatesana. Le hanolotra dia ohatrany hoe hitondra anao eo anatrehan'ny manam-pahefana ho tsaraina ho faty. Zay ny dikany, ohatran'ireny hoe midénoncer zany. Zay zany ny dikan'ilay izy hoe mandaza, mitoroka any amin'ny fitsarana. Dia izany ny zavatra hitranga izy. Zany hoe olona akaiky anao ihany no sosotra vokatry io fanarahanao an'Andriamanitra io. Ary mbola tohizany izy manao hoe ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy ka ahafaty azy. Jereva zany olona akaiky daholo zany, mpianaka. Kanefa dia izao hoe tsy ho zakany mihitsy zany ny fitenenanao hoe izahay miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia vokatr'izay dia hitsangana izy tena hoe amely ho faty mihitsy. Zany le ambaran'i Jesosy Kristy eo. Zany toandravana dia te hampaherentsika aminatin'ity vidéo foty satria maro be tsika no miatrika zavatra ohatran'izany eo amin'ny fiainantsika. Le olona akaiky anao izay mitsangana manohitra anao dia mety ny vadinao ihany, izay mbola tsy resy lahatra ny amin'ny fivavahana, ary dia izy no mankahala anao. Voanomboka andeha hivavaka fotsiny ianao, na voanokatra baiboly fotsiny ianao, na voahaino radio fotsiny ianao dia efa mitabataba tsy mety mangina mihitsy izy. Ary tena hoe tsapanao mihitsy hoe tena asan'ny devoly, tena asan'ny devoly ity zavatra ity. Kanefa dia izay ampiasain'ny devoly ny olona samihafa satria tsy tindry izany fahamarinana izany. Ary hoe fanambaran'i Jesosy Kristy sambatra izay injehina noho ny fahamarinanao izy. Dia indraindray koa ao anatin'ny tokantrano ihany mety ny ray aman-dreninao mivavaka ianao toy izay ny ray aman-dreninao hoe ho lasa dala amin'io ianao. Inona foana ity mivavaka ity, lany ny fotoananao, fianaranao aloha mpanjinina ny ohatran'izao dia enjehiny ianao. Ary mety misy mihitsy aza ny mesura samihafa, fepetra samihafa izay raisiny vokatr' izay hoe fandehananao mivavaka izay. Dia izay le ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe ho halan'ny olona rehetra ianareo. Zany hoe tsy mifanavaka io fa na dia olona akaiky anao izay tianao aza lasa tsy ho tianao fotsiny tsotra eo izy no le hoe mivavaka ianao, manara-dian'i Kristy ianao. Ary zavatra efa nambaran'i Jesosy zany, efa nampiomaniny antsika zany karaha sendrany zany ianao amin'izao fotoana izao dia aza taitra fa tanteraka aminao zany ny Marka 7:17. Indraindray ny havanao ihany manenjika anao hoe reny mba miseho azo mivavaka, reny mba miseho azo hoe tsy manompo sampy intsony, dia ho hitantsika eo ny fiainany. Dia tena ataondreo ankilabao ianao, ary mety efa ilikiliky ny olona mihitsy vokatr' izay le hoe fivavahanao sy fanarahanao an'i Jesosy Kristy izay. Ary le fankahalana tsy voatery ny olona akaiky ihany fa na any amin'ny toeram-piasana any aza dia misy olona tsy ahoana fotsiny izao ny fanarahanao an'i Jesosy Kristy. Ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra dia efa ankahalan'ny olona anao any amin'ny toeram-piasana izay misy anao any, ka mahatonga ny olona hiteny manao hoe tsy namanay iny, tsy miaraka manao ny aferafera sy ny risoriso miaraka aminay reny no lasa ohatrany hoe sakana. Eto amin'ity toeram-piasana ity tsy ahafahanay tena miliba manao ny sitraponay dia lasa anaovany antsojay ianao, anaovany zavatra samihafa ianao. Izay le endrika kapoka.
mety tratra ny affectation disciplinaire mitsyaotsyaono mihitsy ianao vokatry ilay fanarahanao an Kristy nefa rehefa tena jerevanao izy a dia le fahamarinan'i Jesosy Kristy torinao mihitsy ny tsy zakan'le olona dia lasa mahatonga azy hankahalanao hanenjika anao vao misy zavatra kely fotsiny dia zany no mba mpivavaka zay ny fehizantena aloana ihany ohatranay tsy mivavaka vao misy zavatra kely fotsiny dia io fivavahany io foana no itenenana ianao dia lasa alany ianao vokatry ny fanarahanao an Jesosy Kristy dia ny zavatra ambara aminao androany dia hoe mahereza fa raha io texte io zao ny jerevantsika dia io Jesosy Kristy amin'ilay mpianany manao hoe rehefa hitondranareo atolotra ozy izy aza manahy raha toeny amin'izay olazainareo izy fa omenanareo amin'ny fotoana ny teny rehetra fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina no hiteny aminareo zany hoe hanampy anareo ny fanahy masina amin'izay fotoana izay fa aza manahy akory raha ohatra ka ho tratran'izany ianao ary tena tanteraka izany rehefa mijery tsy anasiana apôstôly toko faefatra rehefa nijoro teo anatrehan'ny Sinedriona ary Petera dia tonga dia ny fanahy masina ny nampiteny azy feno ny fanahy masina izy tonga dia nanana fahasahiana gago ireo olona reo tsy nahita natao fa dia hoe alefa andeha fotsiny reto fa tsy hita izay hanaovana azy. Andriamanitra dia manohana anao ary fantatra Andriamanitra ny fijoroanao sy ny adinao manoloana n'io fankahalana izay ataony manodidina anao vokatry ny fanarahanao an'Andriamanitra sy ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra io fa tohizo avelao ny olona angalatra rehefa angalatra izy fa zay ny azy ny sitrapony sy ny faharisan-dahany fa ianao kosa mijoro foana hoe izay tsy mangalatra izay tsy manotsolotra izay tsy mandainga izay tsy mamadika izay tsy manao an'izany zavatra rehetrarehetra ataon'ny olona izany dia mety hoalana ianao mety ny lehibe anao ihany ny mankahalanao vokatry le fijoroanao satria lasa voatotohana ny aferafera maloto ataony noho ny fisinao ao anatin'ilay toeram-piasanao fa dia ozy ny tompo izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena mahareta ry havana mahareta fa mbola ho avy ny fotoana izay amalian'ny tompo anao ary tena faly ny tompo raha mahitanao miharitra izy ary izay le nambarana hoe sambatra ozy izy izay njehina noho ny fahamarinana inona moa le fahamarinana Jesosy Kristy no marina Jesosy Kristy no fahamarinana izao no lalana sy fahamarinana ozy izy ary fiainana ka rehefa njehina noho i Jesosy Kristy ianao no ny maha-kristianina anao dia izao mijoro mety manana olontiana ianao dia le olontianao manenjika anao noho hoe ianao mivavaka loatra dia ohatrany tsy tiako mijoro aza manaiky io lembelembenany amin'izany fa ny fivavahantsika dia ao ambadika izany mandrakizay atsika izay tsy azonao amidy io tsy azonao atakalo io ka na ny ray aman-dreninao na iza manohitra anao dia aza manaiky lembenana fa mijorona ny amin'ny fivavahana no anoherana ianao mijoro hatramin'ny farany fa ny tompo no mombanao ary izay ny fanambarana izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena dia mampahery atsika ry havana ny tompo ane amin'ny alalan'ny fanahy no hiasa ao anatinao ka hatonga anao ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia ho azonao ny satroboninahitra ny fiainana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.